أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت النما نتن أرابا وانسكريت panaraka sy tapaka fahitalavitra ny TVM amin'izao arivany sabotsy izao raha lasa navavy ato anatin'ny finoana islam émission islamique spécial ramadan no arahintsika amin'ity androany ity ary faharoa amby roapolo ny volana ramadan no misy antsika ankehitriny androantsika dia iresadresaka mahakasika tombontsoa lehibe anankitelo zay azon'olona mpamaky ny boky masina al-Qur'an al-Karim satria ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia lalam-panorenana ho antsika mpino islam ary izy ihany koa sorodalana napetraky ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama holovainy atsika mpino islam mandra-pahatapitra n'izao tontolo zao ary nizy tsy nizaniza olona izay manaraka sy mamaky ary mampiatra ny zavatra zay voalaza ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim dia isan'ireo olona ahazo fahombiazana eto amin'ny fiainany ety ambony tany ary ahazo ihany koa ny fahombiazana amin'ny fiainany any ankoatra. Kandaotsika ijery indrindra amin'ity volana Ramadan ity satria ny volana Ramadan dia volana nampidinina ny boky masina al-Qur'an al-Karim, volana izay amakintsika betsaka ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ka rehefa namaky betsaka atsika amin'ireo boky masina al-Qur'an al-Karim dia andaotsika ijery karazana tombontsoa lehibe anankitelo zay azontsika manoloana an'izany. Tombontsoa voalohany dia amin'ny fiainantsika eto ambony tany. Nizaniza mpino islam mamaky ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia ahazo valisoa eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manabaran'izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadith manao hoe man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Nizaniza mpino islam anankiray mamaky ny litera anankiray ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia azo fahasoavana eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, ary ny fahasoavana anankiray dia ampitombona 10 avoeny eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. La aqul alif lam mim harf walakin aqul alif la harf lam harf mim harf. Teneny ny mpaminany sallallahu alayhi za tsy miteny hoe alif lam mim dia litera fa ny alif litera, lam litera ary mim litera. Alef sarantsaina fahasoavana azonao eo ampamakinana boky masina al-Qur'an al-Karim. Mamaky fotsiny nao hoe alif lam mim litera anankitelo dia ampitombona 10 ny fahasoavana azonao. Tsy vitany hoe ampitombona 10 fa indrindrandrindra amin'ity volana Ramadan ity dia ampitombona 10 avy eo ampitombona 70 avy eny ny fahasoavana zay mety ho azonao ao anatin'ny litera anankitelo fotsiny efa mahazo 2100 zany zato sy roa arivo fahasoavana ianao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Alef sarantsaina ny isan'ireo litera na ny horof ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim mandeha amina million ny litera azonao na litera ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia i million io ampitomboy ho 70 ary ampitomboy 30 rehefa avy eo. Fahasoavana tsy tambo isaina no azonao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nizaniza mamaky ny boky masina al-Qur'an al-Karim azo an'izany fahasoavana zany amin'ny fiainany ety ambony tany ary fahombiazana azony amin'ny fiainana any ankoatra. Midika zany aza atao tsinitsinina ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ny fahasoavana faharoa azontsika amin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim dia amin'ny andro zay hitsarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika satria atsika rehetra dia tsy maintsy mandalo amin'ny fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala ary atsika nao afaka nao rentrika eo anatrehan'izany fitsarana izany. Ka alef sarantsaina tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe as-siyam wal-Qur'an yashfa'an lil-'abdi yawm al-qiyamah. Ny fifehezana zay nataontsika sy ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia mijangana ho vavolombelo mpiaro mpisolo vava an'ireo mpino islam amin'ny andro farany. Yaqulu as-siyam, iteny amin'izay fotoana zay ny fifehezana manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, tompo manatuhu shahwa manatuhu ta'am wa sharab wa shahwa fi nahar. Tompo Allah, nosakanako io mpanomponao tsarainao io tamin'ny alalan'ny fisakafoana, tamin'ny alalan'ny fisotroana, tamin'ny alalan'ny etaetam-batana
tamin'ny atoandro ny volana Ramadan tsy navelako nihinana zany izy fa safiany fe karaisy zao mpifosolo vava sy iaro azy amin'ny ity androany ty wa yaqulu al-Qur'an eo anatrian'izany ihany koa de miteny ihany koa Qur'an manao ya rabbi tompo manantoho naum bil-layli fa safiany fi nosakanako io mpanomponao izy tamin'ny aliny volana Ramadan ka tsy natory mihitsy izy fa namaky an'izany boky masina Qur'an karim ka raiso zao izy izy hompanelanela sy ho mpisolo vava hiaro azy amin'ny ity androany ty de niteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam fa yashfa'an de raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezana sy ny boky masina Qur'an karim hitsangana ho mpisolo vavanao sy ho mpiaronao amin'ny andro farany azonao sarantsaina ve zany zavatra handalo amin'izany fotoana zany ny zavatra handalo dia ianao mitsangana de ato ankavananao ny fifehezana ary ato ankavinao ny Qur'an al-Karim ary am'izay fotoana zay zay fanontaniana milatsaka aminao dia tsy mamaly ianao fa ny fifehezana sy ny Qur'an no hamaly azy ka ninona fanontaniana zay tonga de hovaliany izy roa io fa ianao mipetraka miandro fotsiny tapitra ny fametrahana fanontaniana aminao de iny misy anjely makanao mandeha mitarika anao makany amin'ny paradisany Allah subhanahu wa ta'ala zay ny fahasoavana faharoa azonao eo amin'ny fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana fahatelo azonao rehefa hiditra ao anatin'ny paradisa ianao de misy feo iantsoantso mafy manao yuqalu liqari al-Qur'an iantsoantso mafy andreo mpamaky Qur'an tety ambony tany manao hoe ikra warkan warattil kama kunta turattilu fi dunya hoy tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho ianao re mpamaky Qur'an mamaky ianao sy no sady miakara ianao tahaka ny namakinao tety ambony tany fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha satria ny toeram-boninahitra metran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao de amin'ny lay andiateny masina farany no vakinao ka lery sarantsaina raha namaky andiateny roa fotsiny namaky 2 versets de mety eo amin'ny 2 étages no misy ianao raha namaky ianao 3 versets de eo amin'ny 3 étages fa raha namaky ianao Qur'an iray manontolo am'izay fotoana zay de any amin'ny farany ambony amin'ny jannatul firdaus miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam no misy ianao amin'izay fotoana zay karaha lasa nabavy anatin'ny finoana islam fahasoavana telo lehibe zay azonao eto ambony tany amin'ny andro fitsarany ary ao amin'ny paradisa ny toeram-boninahitra lehibe misy ianao amarany antsika azy dia mety teny antsika hoe zany hoe mbola voatsely niditra tao anatin'ny finoana islam tsy mahay mamaky za de mbola tsy mahay an'izany mamaky zany saingy tadidio raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam fa raha de tsy mahay mamaky ianao meza mamaky fa azo fahasoavana lehibe anankiroa eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'al safaratil kiramul barara ny olona zay mahay mamaky Qur'an tena amin'ny feo tsara avec tajwid de iaraka amin'ireo anjely manamboninahitra amin'ny andro farany walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran fa ny olona zay mamaky Qur'an kosa ka miankanakana ary mahita fasairanana eo ampamakinana zany Qur'an zany de azo fahasoavana anankiroa manazava ireo manampahaizana fahasoavana anankiroa de fahasoavana voalohany le famakina de azo an'le folo sy ampitomboana le fitopolo ary ny fahasoavana faharoa de ilay vesatra sy fasairanana hitanao eo ampamakinana Qur'an de omeny Allah fahasoavana hafa ihany koa noho ny ezaka lehibe zay nataonao sy tsy fahakivina eo aminao amin'izay fotoana zay zay ngamba ny fahasoavana lehibe azontsika amin'izany boky masina al-Qur'an Karim na eto ambony tany na amin'ny andro fitsarana na ao amin'ny paradisa zay ihany koa ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity isorako anao nanaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh